Tsy misy ny zavatra tapaka tamin'ny fivoriana nataony tompon'andraikitra avy ao amin'ny universitény Mahajanga asiany solitena n'ireo mpianatra nahitana ny filohan'ny fikambanany ny BDOM, ny CC ary ny tompon'andraikitra amin'ny sampam-pampianarana. Tao amin'ny IOSTM Majunga B no nanaovana ity fivoriana ity. Nanomboka tamin'ny 4 ary tamin'ny 7 alina vao nivoaka avy ao ireo mpianatra asiany tompon'andraikitra. Raha ny zavatra hita sy ny zavatra eno raha vao nivoaka ny efitrano fivoriana ireo mpianatra dia tsy nisy ny zavatra tapaka tao anatiny ity fivoriana ity. Ireo mpianatra indray no nifamaly sy tsy nitovy efitra raha nivoaka avy amin'ny efitrano fianarana. Tsy mbola misy vahaolana hatreto mikasika ny olana eny amin'ny kampusny universitény Mahajanga. Mbola mizingizina amin'ny hevin'ny mpianatra na dia efa misy aza ny fandrosoana ny sosokevitra ataon'ny tompon'andraikitra avy ao amin'ny kampusny université.